Voninahitranao an'Andriamanitra rery ary fiadanana ho antsika izay manaraka izao fandarina zao a. Isaorantsika Andriamanitra satria efatrandro zay ny rahantsika. Ary izay efatrandro zay izay nafahantsika ny fampizara ny tenin'Andriamanitra hiditra sady amin'ny andro fafitsika. Ary ny rarina moa dia ny ahitantsika ny amamy zany tenin'Andriamanitra zany, ahatsapahantsika ny hatsarana zany tenin'Andriamanitra zany, ka amin'ny fotoana rehetra dia hiaraka hianoka ny famakina, ny fiainona ary indrindra ny fampiarana sy ny fantanterahana izay tenin'Andriamanitra hifampizarana etontsika. Mialohan'ny hidirantsika amin'ny fandarina androany amin'ity fotoana fahadimy ity dia hiaraka hivavaka tsika. Vavakatsika. Tompo Andriamanitra ray tsaro, mbola misaotranao mandrakariva izy ary mankasitraka isan'andro isan'andro ny amin'ireo fitantanana sy ny fitariana izay ataonao aminay tsy tapaka. Ankehitriny dia notarianao izay, hifamory eto amin'izao onjam-peo izao, hifamory hiaino ny teninao, hifamory hiaino izay sitraponao sy tianao ambara amin'izao fotoana izao. Ny angatana aminao Tompo dia mba arotsakao aminay tsy tapaka ny fiainanao masina. Ary izany fiainanao masina zany no hanadio ny fiainanay manontolo ka ahafahanay mifampizara sy mandray izany teninao zany. Dia minitry mananteny izay fa mihaino ny vavaka ianao, angatana ny vavaka ny amin'ny anaran'i Jesosy miaraka amin'ny famelan-keloka. Amen. Andro fahadimy izay hiarahantsika mandinika ny loha hevitra anankiray goavana hoe ny safidy. Ary avy amin'izay safidy izay no hamoahantsika ny loha hevitra rehetra izay niarahantsika ao anatin'ny fotoana hariva sala amin'izao hoe ny safidinao anio izay no miantoka ny ampitsonao. Ny safiditsika anio izay ny miantoka no avintsika ary ny safiditsika anio izay no miantoka ny mandrakizay antsika. Taky ny mazara antsika dia andao fitiantsika izay hitantsika teo amin'ny fizarana fahefatra ny omaly zany. Omatsika dia nahita hoe misafidy ny anompo an'Andriamanitra. Ao anary zany hoe misafidy anompo an'Andriamanitra izany. Inona no tombotsoa azoko na ho azonao rehefa misafidy anompo an'Andriamanitra ianao, ary inona ny vokatra izany safidy izany? Aiza ny fiafaran'izany safidy izany? Rapitso na amin'ny hoavy na ho amin'ny mandrakizay antsika dia inona ny mety vokatra izany safidy izany? Rehefa nandinika ny ten'Andriamanitra antsika, ny fampizara izany ten'Andriamanitra izany omaly mahakasika an'ity hoe misafidy ny anompo an'Andriamanitra ity, dia misy toko sy andinina izay nojerentsika mametraka hoe ahoana moa zany hoe rehefa misafidy manompo an'Andriamanitra ianao dia ahoana zany, inona ny tokony atao? Dia hitantsika ataony hoe ny olona anankiray rehefa misafidy ny anompo an'Andriamanitra dia manaraka azy izy. Zany hoe ny toerana alehany no alehan'ilay mpanaraka, ny zavatra ataony ihany koa no ataon'ilay mpanaraka. Ary mila fantaritsika io sitrapon'Andriamanitra io sy io toerana izay tian'Andriamanitra hitondrahana antsika io amin'ny fotoana rehetra, satria rehefa misafidy ny anompo an'Andriamanitra ny anankiray dia manaraka azy amin'izay sehatra rehetra izay izy. Hitantsika ihany koa hoe ny olona misafidy ny anompo an'Andriamanitra dia manompo amin'ny fo izy, manompo amin'ny fo. Zany hoe tsy mila tambiny, tsy mila voninahitra, fa tena amin'ny fo no anompona an'Andriamanitra. Amin'ny fahalorantena feno ny anompona an'Andriamanitra ary miditra lalina amin'izany fanompona zany. Hitantsika ihany koa hoe tsy hoe manompo amin'ny fo fotsiny fa amin'ny fanahy mazoto, manana fahazotoana izy na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana izy ny ten'Andriamanitra dia mandeha foana manao an'izany fanompona zany, ary tsy misy zavatra mahasakana ny fahazotom-panahy ahafahana manompo an'izany Andriamanitra zany. Izany ny olona anankiray rehefa mifidy ny anompo an'Andriamanitra izy dia manompo amin'izany fanahy mazoto zany. Tsy amin'ny fo ihany, tsy amin'ny fanahy mazoto ihany,
fa manompo an'andriamanitra amin'ny fahatahorana ihany koa ary io hitantsika fa rehefaresaka hoe fahatahorana an'andriamanitra atsika dia voakasika sy voarakitra amin'ny akapobeany amin'izany ny fitondratena sy ny fomba ataontsika rehetra eo amin'ny fanompona an'andriamanitra zany dia mila mitandritsika amin'ny fitondrantenantsika amin'ny fitentsika amin'ny fanaontsika amin'ny fomba rehetra satria io le hitantsika tao amin'ny fizanana tany alohaloha hoe rehefa matahotra an'andriamanitra ny olo anankiray dia fadina zany zay fitondrantena sy ny fisaina sy ny fomba hafahafa zany tsy fadina fotsiny fa ankalaina mihitsy ary alavirina mihitsy zany setra zany inona ihany koa no ataona hoe manaony zany hoe misafidy nanompo an'andriamanitra zany tsy hoe manompo amin'ny fo fotsiny na amin'ny fanahy mazoto na amin'ny fahatahoran'andriamanitra fotsiny fa manompo amin'ny fifaliana ny olona tena manompo an'andriamanitra zany ry mpiainy malala isany dia tokony hanana fifaliana mandrakariva izy na inona zavatra mitranga tokony ho hita mandrakariva ny endriny fa olona faly olona manana an'andriamanitra mpanompon'andriamanitra ary na inona zavatra mitranga dia anana zany fiainana izany izy dia ny fiainam-pifaliana izany inona ny tombotsoa rehefa mifidy ny anompo an'andriamanitra ny olonankiray dia hitantsika tamin'ny omaly fa aperaky ny ten'andriamanitra tsara hoe ny olona misafidy anompo an'andriamanitra aloha dia sitraky ny fon'andriamanitra izy tombotsoa lehibe nge zany hoe ankasitrahan'andriamanitra zany raha sanatrika misy olona tsy ankasitrahan'andriamanitra dia aiza ho aiza ny toeran'izany olona zany amin'ny fiainako avy ny ray manontolo fa ny olona anankiray izay misafidy ny anompo an'andriamanitra zany dia ankasitrahan'andriamanitra izy antsoiny hoe malalany hitantsika tamin'ny toko sy andininy omaly zany antsoin'andriamanitra hoe malalany ary ataontsika hoe zava-dehibe amin'ny fiainan'olombelona zany hoe malala an'andriamanitra zany tian'andriamanitra izany ary tsy vitan'izay fa raha hitantsika ihany koa ny toko sy andininy omaly ny olona mifidy ny anompo an'andriamanitra ihany koa dia miala amin'ny fahatezeran'andriamanitra ilay fahatezerana ho avy amin'ny fandringanana ny olona izay tsy mifidy ny anompo azy dia tafahala amin'izany tafaharo amin'izany fahatezeran'andriamanitra zany ireo olona izay mifidy ny anompo an'andriamanitra hitantsika tao amin'ny faraparany mahakasika an'io hoe tombotsoa azo ny olona io rehefa misafidy ny anompo an'andriamanitra izy dia ny hoe voaisotra ny aretina voaisotra ny aretina na dia ao amin'ny aretina ary izy dia azo antoka izany fanasitranana izany ary ny zava-dehibe dia araky ny hitantsika ao amin'ilay fiafarany safidy ny fiafarany safidy dia zao hoe tonga mpandovan'ny teny fikasana mandovy amin'ny fiainana mandrakizay izay rehetra misafidy ny anompo an'andriamanitra zay hoe fitinana fofory ho hitantsika tamin'ny fizanana faefatra fa androantsika kosa dia hijery ny safidy manaraka dia hoe misafidy ny anaraka an'andriamanitra raha hitantsika dia ao anatin'ilay tontolo-kevitra rehetra sy ny atsipirian-kevitra izay efa ny rahantsika ihany zany hoe misafidy anaraka an'andriamanitra zany ahoana moa le hoe misafidy ny anaraka an'andriamanitra andao jerentsika ao amin'ny petera voalohany toko fahatelo andininy faraky ambin'ny folo petera voalohany toko fahatelo andininy faraky ambin'ny folo dia ahoana no voalazany tenin'andriamanitra zany petera voalohany toko fahatelo andininy faraky ambin'ny folo dia izy amin'ny aran'i Jesosy aoka izy hiala amin'ny ratsy ka hanao ny soa aoka izy hitady fihavanana sy hanaraka azy ny olona anankiray zany iza na ianao izay miaino rehefa tena misafidy ny anaraka an'andriamanitra dia misy teboka vitsivitsy rehetra izay iresahan'ny ten'andriamanitra voalohany zany dia aoka izy hiala amin'ny ratsy hiala amin'ny ratsy ry mpiaino manala isany eo ry ava manala isany eo ny olona misafidy anaraka an'andriamanitra zany ny zavatra ataony voalohany indrindra dia miala amin'ny ratsy mety toetra ratsy io izay akamamitsika mety fomba ratsy io na fisainana ratsy araky litantsika tamin'le hoe matahotra an'andriamanitra dia mila ialana re satria itsika zany anaraka an'andriamanitra dia raha anaraka an'lay andriamanitra manana ny fahamarinana atsika manana ny fahatsarana atsika be voninahitra atsika dia fiainana ratsy ve no entintsika anaraka azy fomba ratsy ve no entintsika anaraka azy ka rehefa misafidy zany ianao androany ny anaraka zany andriamanitra zany dia tsy maintsy sy miala ho amin'izany toetra ratsy zany ary tsy vitan'izay fa eo amin'ny faharoa dia izy hoe miala amin'ny toetra ratsy dia manao ny soa manao ny soa ty le manao ny soa ty zany dia zao hoe
ankoatrany zavatra zay avoaka vavatsika satria azo averina hoe masove ny zavatra resahantsika masove ny zavatra tenentsika akoatra ny fahasoavana zay tokony avoaka ny vavatsika sy ny fiainatsika zany de misy ilay fahasoavana ilay manao soarabaky teny mihitsy hoe miantra ny mahantra ten'andriamanitra de miteny hoe izay nataonao tamin'ireny madinika reny izay le ataontsika amin'andriamanitra ary taditsika magamba lay mpanan-karena anankiray rehefa nanatona an Jesosy de izy matsy Jesosy hoe mpampianatra inona no ataoko mba andovako jereo tsara le fanontaniana inona no ataoko mba andovako ny fiainana mandrakizay de Jesosy ny teny taminazy tamin'izay fotoana zay hoe mandehana amdio fanananao amdio fanananao dia zarao amin'ny malahelo de ohatra ny teny zany Jesosy hoe izay no antoka ahafahanao mandova ny fiainana mandrakizay hitantsika nefa zavatra antranga fa tsy zaka n'lay lehilahy zay satria ohatrany hoe makarary ny aina angambany izany hoe manambola kanefa ny hozaraina amin'ny hafa manan-karena kanefa amidy de hozaraina amin'ny hafa de lasa nandeha tamin'ny alahelo izay zany de manaprofo fa ny asa fanaova-tsoa ry mpiaino malala isany de ataon'ny olona izay misafidy anaraka an'Andriamanitra inona ihany koa no voalazany ten'Andriamanitra fa na iza maniry fiainana te ahita andro soa aoka izy hiaro ny lelany amin'ny ratsy ary amolony mba tsy hitenenany fitaka de faraka amby folo ary aoka izy hiala amin'ny ratsy fanaony anao soa ary hitady fihavanana sy anaraka azy hitady fihavanana manahoana ny fivaraisantsika amin'ny fiarahamonina ny olona misafidy an'Andriamanitra zany ry havana ny olona misafidy ny anaraka an'Andriamanitra zany ry havana tsy olona mpiady aman'olona tsy olona manao vava ratsy ka mahatonga ny olona ho tezitra ampiakatra feo ka hifandramatra aminy eo amin'ny fiarahamonina na mitokantrano eny na hatrany am-piangonana ary nge de mety misy zany hoe olona miady aman'olona zany any am-piangonana fa raha ohatra antsika tena misafidy amin'ny fidy marina an'Andriamanitra de mila mitady fihavanana amin'ny rehetrarehetra ary Jesosy ary de niteny mihitsy rehefa nisy nametraka fanontaniana tamin'ny fotoana anankiray fa nanazava ny didy folo izy de nresahany zany hoe itsika izy miresaka makasika ny fitiavana an'Andriamanitra fitiavana ny namana fa namafisiny hoe ny fahavalo ihany koa de mila tiavana amin'Andriamanitra zany izany hoe fihavanana zany de tsy fidianana na iza fa rehefa olombelona de tokony hiavanantsika ary zay raha teo nataony Jesosy de niavana tamin'ny olona rehetra fa ny olona no niezaka tsy nifandray tamin'i Jesosy ny sasatsasany niezaka niady tamin'i Jesosy kanefa Jesosy tsy niady taminy niezaka tsy nanaiky ny mahandriamanitra ny Jesosy nefa tsy nampaninana ny Jesosy zany fa de nitory any izy Jesosy zany de olon'ny fihavanana noho izany lay Jesosy zay zanaka amin'ny mahandriamanitra azy de nanome ohatra ho an'izay vonina ny anaraka azy ho an'ireo zay vonina ny fidy nanaraka an'Andriamanitra zany anaraka an' Jesosy de tsy maintsy mandala izany fihavanana izany izy zay ve no voalazany ten'Andriamanitra raha miresaka an'ilay hoe misafidy ny anaraka an'Andriamanitra atsika de misy toko sy andinina anankiray koa amin'ny Luka toko 7 andininy 17 Luka toko 7 andininy 17 de zao no voalazan'io ten'Andriamanitra io manao hoe aroa Jesosy tamin'izy rehetra raha misy tanaraka aoka izy andany tenany de hitondra ny azo fijaliana isan'andro ka anaraka eto amin'ity toko sy andinity indray zany ry mpiaino malala isany de misy zavatra anankiroa zay resahan'ny ten'Andriamanitra ho an'izay misafidy anaraka an'Andriamanitra zany raha verytsika izy de aroa Jesosy tamin'izy rehetra raha misy tanaraka zany hoe misafidy anaraka an'Andriamanitra ny voalohany de zao aoka izy andany tenany ny mpanaraka an'Andriamanitra zany dia mandany tenany zany hoe mamelan'ny zahoany mamelan'ny maha izy azy rehetra ary ny apôstôly Paoly moa de niresaka hoe ataoko ohatra ny taimborako na ny fananako na ny fiainako satria Kristy no velona ato anatiko avela ny maha izaho nanany toerana misy azy zany apôstôly zany tamin'izy mbola Saoly kanefa navelany zany fa vonina ny anaraka an'Andriamanitra izy niova ny anarany lasa Paoly ary ny fiainany koa de niova nanaraka an'izany de ny olona misafidy anaraka an'Andriamanitra zany de mila miala amin'izany fisaozahoana zany mila miala amin'izany friariana zany tsy misy tsony zany hoe mpanaraka an'Andriamanitra ianao de hoe zay ny tiako
zay tiako ihany io tsy misy tso zany mpanaraka an'andriamanitra zany de hoe tsy malala ny anarako anga tsy misy tso zany mpanaraka an'andriamanitra zany de hoe zany za tsy tokony izy zany tsony satria ny mpanaraka an'andriamanitra de mila manda ny tenany laviny zany no maizy azy fa andriamanitra no asandrany amin'ny fiainana manontolo de eo amin'ny faharoa inona ihany koa lay mpanaraka an'andriamanitra raha misafiditsika ny anaraka an'andriamanitra de inona tokony ataontsika de izy hoe dia hitondra ny azo fijaliana isan'andro ka anaraka hitondra ny azo fijaliana isan'andro ary jesosy ny teny hoe oento zy izy ny ziokako oento le azo fijaliana fa izy io nge tsy mavesatra tsy mavesatra ho an'ny olona manam-pitiavan'andriamanitra de tsy mavesatra zany mibatany azo fijaliana zany ho an'ny olona manam-pitiavan'andriamanitra de tsisy olany am zany batany azo fijaliana zany ary io raha resantsika de tsy hoe azo fijaliana raha-baky tena akory hoe andeha ho an'ny gologotsika de tady le azo fijaliana de isan'andro de lanjalanjany eo ran-tanàna tsy izay le tiany ten'andriamanitra ao lazaina fa io azo fijaliana io ry havana io azo fijaliana io ry mpiaino malala isany de maneho ny fitiavan'andriamanitra izy io ary ny fitiavan'andriamanitra no natonga azy ny lanja izany azo fijaliana zany tsy nahon'andriamanitra ny fanenjena tamin'ny alalan'i jesosy tsy nahony ny fandrorana tsy nahony ny teamaina tsy nahony ny fanendrikendrehana tsy nahony zany noho ny fitiavana antsika satria tia ny vonjena ny olona tsiraray avy dikan'izay zany raha ohatra te anaraka an'andriamanitra atsika de misafidy ny lanja zany azo fijaliana zany zany hoe tsy misy zany antony izay atahorantsika tsy anarana an'andriamanitra mety misy fanenjehanao zany no atao hoe azo fijaliana mety misy fandroranao mety misy teamainao ary any amin'ny andro farany moa zany de isy ny fanenjena sy ny fahampijaliana reo olona tena manaraka an'andriamanitra fa rehefa ananatsika ny fitiavana rehefa tian'andriamanitra atsika de tsy mampaninina atsika akory zay fanenjehana tsy mampaninina atsika akory zay akory ataon'ny olona tsy mampaninina atsika akory zay esoesy tena ataon'ny olona ary eto ny ten'andriamanitra de miteny hoe isan'andro tsika de milanjany zany ary marina zany eo amin'ny fiainana raha latsaina bavanala isany satria ny tena kristianina ny tena mpanaradian'i kristy ireo olona zay manapa-kevitra anaraka an'andriamanitra dia matetika dia arahana esoesy teny sy fanenjehana ankolaka sy mivatana eny atsefatsefana eny izay zany no atao hoe misafidy ny anaraka an'andriamanitra raha izay ary ny misafidy anaraka an'andriamanitra izay ny tokony ho ataontsika rehefa hoe misafidy nanaraka an'andriamanitra atsika inona kosa ary ny teny fikasana izay omen'andriamanitra ireo olona rehetra izay vonona ny anaraka azy ka mandany tenany ireo olona rehetra izay vonona ny anaraka azy ka milanja ny azo fijaliana isan'andro reo le olona rehetra izay vonona anaraka azy ka miala amin'ny ratsy fa manao ny soa reo olona rehetra izay vonona ny anaraka azy ka mitady fihavanana amin'ny olona rehetra inona ny teny fikasana ao anao raha safidinao zany androany inona ny teny fikasana ao antsika raha izany no safiditsika androany de jerentsika ao amin'ny Jaona voalohany toko 5 andininy faraky ambin'ny folo Jaona voalohany toko 5 andininy faraky ambin'ny folo de zao no voalazan'io ten'andriamanitra io manao hoe ary izao ny fanambarana fiainana mandrakizay nomen'andriamanitra atsika ary ho amin'ny zanany izany fiainana izany ry mpiaina malala isany rehefa manaraka an'andriamanitra atsika de hoy izy hoe fiainana mandrakizay nomen'andriamanitra atsika ka maninona moa tsika manaraka azy maninona moa tsika no misafidy anaraka azy ary andriamanitra amin'izay fotoana zay de manomana zavatra ho an'ireo mpanaraka azy ireo de ny fiainana mandrakizay zany ka mity androany ity ry hava malala ry mpiaino malala isany de manasa anao aho manasa antsika mba hisafidy anaraka an'andriamanitra satria ny teny fikasana zay omeny zany andriamanitra izany ho an'ny mpanaraka azy de ny fiainana mandrakizay ny tompony atantsika tsiraray avy ny tompony anome ny fanahy masina ka ny fanahy masina no andresy lahatra atsika tanteraka amin'ny fahafenony izany safidy tsara zany ka raha tianao ny anana fiainana mandrakizay raha tianao ny apitsonao azo ny fiainana mandrakizay no avinao iaina ny fiainana mandrakizay ny mandrakizay anao hitoetra ny fiainana mandrakizay de misafidiana ny anaraka an'andriamanitra ny tompo amintsika tsiraray avy amen ndaotsika hivavaka andriamanitro
misaotranao zay noho ny amin'ny fitiavana lehibe zay aseo anao aminay isan'andro isan'andro. Misaotra satria ny fampizara izay teninao zay indray tamin'izao ariva izao. Ankehitriny dia mbola mangataka ihany izahay ny famelan-keloka sy ny famondrapo nandritr'ireo fotoana lasa izay niainanay ka tsy nahafahanay nanana fanapa-kevitra tsara. Raha nandre zany teninao zaro zay tamin'ity ariva ty. Ny faniriko tompo, ny faniriany tsirairay avy ihany koa tompo, dia ny mba anaraka anao izahay. Ka dia mangataka ohatra ny fangatahanay isan'andro ihany koa ny fananao masina mba hitaridalana anay ahafahanay tena miaina amin'izany fanarahana anao zany. Ka ny fanirianay ihany koa raha ho avy any amin'ny raolanitra ianao dia tsy ho diso anjara ny isan-tokantrano, ny sambatan'olona izay misafidy ny anaraka anao fa ho tanteraka amin'ny teny fikasana ny amin'ny fandovana ny fiainana mandrakizay. Koa dia tonona ny vavaka noho ny aminaran'i Jesosy. Amen. Isaorantsika mandrakariva Andriamanitra ary mpiara-manala isany satria tanteraka indray ny fiarahantsika tamin'izao andro fahadimy izao. Isaorana be dia be ihany koa ianareo izay manaraka izao fandarina izao, manaraka izao fizarana ny ten'Andriamanitra izao. Ny tompo anie no anjotraka ny fitahiny mananambiampy amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Manentana anao ho amin'ny fotoana rapitso satria hifampitondra eto indray tsika hidinika sy fampizara ny tohiny izay safidy izay. Ka ianao zany zao manana safidy androany hoe iaino sa tsy iaino fa raha nasoa antsika ny fianonany ten'Andriamanitra hatramin'izay dia azo antoka fa mbola asoa antsika izany ho amin'ny avy ka dia fampitona eto tsika ho amin'ny rapitso mirary soa mandram-peona itsika any amin'ny tokantrano any.